Ivadika eo amin'ny pejy mbovao hafa tanteraka kosa isika ry mpijery ajaina ao anatin'ireto fanedidina manaraka ireto ka eo amin'ny sosialim-bahoaka no anoizantsika izany. Iray amin'ireo toerana iva eto andrenivohitra manahirana rehefa amin'ny fotoam-pahavaratra ny amin'ny faritra Besarety sy ny manodidina iny. Ny zava-misy teny an-toerana amin'izao akatoko ny fotoam-pahavaratra izao indrindra ary no entina ao antsika atao anatin'ity fanedidina manaraka ity. Dibo-drano an-trano rehefa vanim-potoana amin'ny fahavaratra ny eto Besarety sy Mahavoky. Zava-misy izay mampitaraina amin'ny mponina eny toerana ary amin'izao akatoko ny fotoam-pahavaratra izao miantso ny fandraisana andraikitra mitantana vaovao ny tanàna Antananarivo mponina eny toerana. Izay zany dia mijaly be rehefa fahavaratra ty, be rano be dia mitsopa-drano koa izay rehefa fahavaratra, reo avy ny orana. Andreo ty ambalana ny rano, tokony ambarina izany ilay lalana, ambarina ny tatatra izany savaina foana dia miala ny fotaka dia tsy mihoatra ny rano. Izay zany no etaetanay satria ilay tatatra tsy etsina be mihitsy dia tsy mihoatra foana ilay rano. Miakatra ny rano ohatrohatra hoe dia ohatrohatra hoe lasa miakatra makany ambony eny rehefa miakatra ny rano dia rehefa ritra zay dia midina makany ambany tsy afaka avaritra rehefa misy miakatra ny rano. Ny eritseritra manokana tikona hoe mbo manana eritseritra izy hoe ovana zay dia takany hoe ohatrohatra zany mbo mila fanambarana zany ny firenana le amin'ny arabe zany tonga dia misy havalana ny rano amin'iny dia na le tsena raha tonga dia miverina izy ireo tsisy ninina sady misy fiantraikany avarotra ny amin'ny fivezivezena indrindrandrindra le amin'ny fahasalamana zany eda be le valana reto etaetana mba iazahana sokafina ara-potoana foana ny valana. Ny fahatsetsena tatatra fivoahan-drano ary ny fisian'ny fanotofana tany no antony lehibe mahatonga ny fiakaran'ny rano eny amin'ny faritra Besarety sy Mahavoky. Anisan'ny sosokevitra eto filohan'ny fokontany Mahavoky, Andriamatoa Rasahivelo Manase, ny tokony hametrahana station de pompage eny toerana. Tsy miravitanana nefa ny fokontany Mahavoky fa misy ny asa fanadiovana ny tatatra izay tanterahana mba ialana amin'ny fahatsetsena ny tatatra ary mampitatra ny fahavoazana rehefa ny fotoana fiavian'ny orana. Rehefa vanim-potoana fahavaratra eto amin'ny fokontany Mahavoky dia tena miatrika tokoa amin'ny resaka rano satria no ny fahakelezan'ny fivoahan'ny rano sy ny fakan'ny loha rehetrarehetra no mahatonga ny rano miakatra aty. Ny tokantrano rehetra mihitsy no tratran'ny rano rehefa tena tonga tokoa ny fahavaratra eo amin'ny 90% io. Ny eto amin'ny fokontany efa mandray andraikitra foana na avy ny fahavaratra na tsy ho avy satria raha vao tsy atao dia mialoha foana ny tirage midalina dia misy fiantraikany amin'ny fahavaratra manao izay tsy misy mamasy vola fa ny andraikitra ny fokontany sy ny manodidina izay no tena manao an'ny fisokirana dalina ity matetika izany hoe fandraisana andraikitra tsirairay avy. Ny etaetanay indrindrandrindra fa tia Mahavoky moa latsaka ampovoany amin'ny faritra manodidina rehetrarehetra dia tia Mahavoky daholo mifatratra ny rano sy ny fakon'ireo manodidina rehetra eo izay mahatonga anay mandray andraikitra ka ny etaetanay amin'ny mpitantana ny commune vaovao izay mbola izay ho avy tsara angamba ny midina ifotony sy mandray andraikitra aingana dia aingana amin'ny fitsanana ny fahavaratra ho avy. Ny lalana Mahavoky izay marihana fatafitra ny faritra mahazo tombotsoa amin'ny fanamboaran-dalana tanterahan'ny ministeram-panjakana misahana fanatanterahana ny tetikasa ny filoham-pirenena amin'ny fanajariana ny tany ary amin'ny fampitaovana efa manomboka ny asa ao anatin'ity tetikasa ity amin'izao fotoana izao.